Nisy zazavavy kely anankiray izay nandeha tao anaty ala niaraka tamin'ny rainy efa hariva ny andro tamin'izay fotoana izay. Dia natahotra izy, nangovotra izy, mihetsiketsika ny hazo ary ankoatran'izay dia maizina ny andro. Ary inona ny zavatra nitranga hozy isika, tena natahotra, torakovitra ity tovovavy kely ity. Fa izao niraisy ny tanany dadany dia nifihiny mafy ary afaka nitahotra ilay tovovavy. Izany tokoa no manome hery antsika ihany koa amin'ity anio ity, satria ny Baiboly dia miteny sy milaza manao hoe aza matahotra fa momba anao aho, ao amin'ny Isaia 1:10. Aza mierikerika foana fa izao no Andriamanitra ao, mampahery anao aho sady mamonjy anao eny mitantana amin'ny tanana akavanana ny fahamarinana ao. Ry havana malala ho antsika rehetra izay miaino izao fandaharana izao sy mijery dia tadio fa ny tontolo misy anao dia mety eo ny tahotra, eo ny ayay, fa izao mety tsy miova avy hatrany ny olana, fa raha fantatrao fa eo Andriamanitra dia miova ny fatsapahanao ilay olana. Ilay olana tsy niala teo ny maizina, ny hazo mihetsiketsika nampitahotra ilay tovovavy tsy niala teo, fa izao rehefa nitantana ny tanany dadany izy dia ny fatsapahany tao anatiny tao dia zava-dehibe niala ilay olana. Dia izao raha nomboka androany hiatrika ity tontolo andro ity ianao, na ity herinandro ity, na ity volana ity, aoka ho tsapanao fa eo Jesosy mitantana anao amin'ny tanana ankavanana dia hiova ny fatsapahanao ny olana rehetra izay mianjady aminao. Hitahinao ny Tompo hiaraka aminao isan'andro izy, hivavaka isika. Jesosy izao miaino izao fandaharana izao dia mangataka aminao mba hiova ny fatsapahan'ny olana rehetra. Anamaivana izany ianao, hanala ny tahotra, hanala ny ayay ary indrindra hampitombo ny finoany ny tsirairay avy miaraka aminao amin'ny anaran'i Kristy. Amen.